MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Mampanontany tena ny besin'ny maro ankehitriny ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana manoloana ilay tetikasa autoroute Antananarivo Toamasina. Ankehitriny mbola mitady any Istanbul Turquie indray ny mpitondra fanjakana mikasika io lalambe mikodana io hatrany. Nanomboka tany amin'ny IEM na ny Initiative pour l'émergence de Madagascar ny fampanantenana pokaty nataon'ny mpitondra fanjakana ary mbola mitohy hatramin'izao fotoana izao. Mizaka ny taketra vokatry ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena amin'izao fotoan'izao hoy ireo mpamakafaka fiainam-pirenena. Any ivelany tafiakatra 420 amin'izao fotoana ireo olona naominy eny tao Beitlaia ao bande de Gaza vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika israeliana omaly. I Israel izay nanamafy fa hanohy hatrany io fanafiana an-tanety sy hanavakabaka ny vondrona Hamas io na ny avaratra izany na afovoany na ny atsimon'ny sistan'ny Palestina. Ara ho avy hatrany ary ny andinindinindreo. Maratra ny araba topo lasta fo avy amin'ity aliny alady faharoapolo ny volana Octobre taona 2020 sy 2020 ity ny fotoan'ny fampalalamba vao eto amin'ny Kolo TV amin'izao alina izao. Angananao hatrany ery naraka izany hatramin'ny farany tompoko lasy tompoko vahafihinanamboatsika izany dia ny mahatonga tsoratra betrany amin'ity voalohany herinandro ity mampanontany tena ny besin'ny maro ankehitriny ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana manoloana ilay tetikasa autoroute na ny lalambe mikodana mampitohy ny Antananarivo sy Toamasina. Ankehitriny mbola mitady ny famatsim-bola any Istanbul Turquie indray ny mpitondra fanjakana mikasika ity lalambe mikodana ity ka itao ndray tsilafo. Miovaova ny sary raha ny fanamboarana ilay autoroute Antananarivo Toamasina no resahana. Ratsy ny fitarainan'ny mponina, manana ny tany voakasiky ny fanamboarana no miseho, dia ny tsy fahatomombanana sy ny petatoko ataon'ny mpitondra fanjakana. Ankehitriny, voalaza indray fa noresahana tany Istanbul ny tetikasa lalambe mikodana, nandritry ny fiona ny ministry ny asa vaventy malagasy sy ny ministra misahana ny fotodrafitrasa ao Turquie. Amafisina hatrany fa ny orinasa Egyptiana samy Crète no nahazo ny tsena anatanteraka ny asa fanamboarana ary vola mitetina $240,000 ny voalaza ho teti-bidiny fanamboarana io lalambe mikodana io. Voalaza ihany koa nefa fa hiakatra hatrany amin'ny $426,700 zany raha miampy ny hetra. Raha tamin'ny 3 Novembre isika no ananonsy ny fifanarahana tamin'ny orinasa samy Crète ny anatanterahana an'ity autoroute ity ray volana taorinan'izay 3 Novembre 3 Décembre dia manatateraka ny asa tsika zany. Zay ny teneniko antsika miasa aingana miasa mafy ary zay ny tsy nono sasany hoe ho vitso. Misy ny teny hoe impossible tsy vitsy zany ny autoroute zany, impossible afaka efa taona zany vao atao. Dia hoy iamatsy anary zareo hoe normal satria tsy mitovy ny finoantsika, tsy mitovy ny fomba fijerintsika, tsy mitovy ny fomba fiasantsika. Ary zareo ny mbola nanao an'io impossible tsisy autoroute zany eto Madagasikara. Fa amintsika kosa tsy ao anatin'ny langagentsika na amin'ny fomba fitenitsika izany hoe impossible zany. Fanontaniana mipetraka ny hoe tsy ny Egyptiana indray ve araka izany no iantoka ny fanamboarana ny tetikasa ka hoe mbola hitady any Istanbul Turquie indray. Vao tselakory aza ny 29 ny volana Septambra lasa teo nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra ny fampiasana ny sorabola andoavana ny ampahambola aloha mialoha amin'ny asa fanamboarana ilay lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Vola izay tsy voafaritra mazava hoe ohatrinona amin'ny volam-panjakana. Tao anatin'ny teti-bolam-panjakana taona 2020 ihany koa tsy ahivina efa nisy vola mitetina ray sy 300 miliara ariary na 500 miliara iraimbilanja natokana ho an'io lalambe mikodana io. Raha ny zava-nisy tamin'izany fotoana dia ny farany volana Desambra 2020 no voalaza fa aloha ny vola. Nanapa-kevitra ny fanjakana malagasy fa andony vola
ka nataony virement nakany ivelany ny volana martsa 2024 izay volan'ny fanjakana malagasy matiodio. Tsy fantatra intsony izay tena marina ka antony ilazana fa miovaova ny sary mikasika io tetikasa autoroute io. Ny asa natomboka nefa izay voalaza fa avitana 20 kilometatra isan-taonina tsy misy lohan'isy vodiny hatramin'ny androany. Ny tanimbarin'olona, ny fiarina sy ny fiveloman'ny mponina nefa totofana sy potehina ary mbola tsy nisy na fanonerana iray akory azy. Fanampin'izay, vola tokony hanasoavana ny vahoaka malagasy amin'izao fahasahiranana menjady izao antota any amin'io tetikasa izay tsy misy mpanohana akory io. Ny jiro tapaka lava, ny rano tsy misy, ny tsy fandripalemana manao ny ataony, ny fanabeazana marary sy ny maro hafa. Ampandeferina avokoa ireo fa ny autoroute no hiazakazahan'ilay mpitondra fanjakana. Ny tena mahagaga raha ny voalazan'ny rajoelina ny 7 ny volana desambra 2024 nandritra ny fametrahana ilay vato fototra teny talata volonondry. Tsy efa tokony oatra ny 100 kilometatra vita tara ve no vita amin'ilay tetikasa hatramin'ny androany. 3 taona ty aoriana nefa io fa mitady hirika any Istanbul la Turquie indray. Tonga amin'ilay fitenen'ny mpanakanto anankiray hoe miovaova ny sary, miovaova ny daona ozy ny fitembo amin'ny fitenin'ny tanora raha zava-misy mahakasika ny autoroute no hasindresaka fa manoloana izany indrindra manomboka tany amin'ny UEM manany initiative pour l'émergence de Madagascar ny fampanentanana pokaty nataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary mbola mitoy izany mandraky ity androany ity raha ny zava-misy no resahana. Mizaka ny takatra vokatry ny tsy ny fahaiza mitantana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ny nambarandro mpamakafaka ny fiainam-pirenena. Tsy misy tsy marary avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana noho ny tsy fananan'ny mpitondra fanjakana politika mazava hita an-tanànan'ny firenena. Potika avokoa ny lalam-pirenena, mitotongana avokoa ny vidim-bokatra raha tsy ilaza afa-tsy ny vanila, kafe, jiro sy ny maro hafa. Marary ny sehatry ny fanabeazana, mirongatra ny tsy fandripalemana, mangony fotsiny ny olana mahakasika ny delestage sy ny fatapahan-drano manerana ny nosy. Mijanona ho fampanantenana pokaty avokoa izay lazain'ny fitondram-panjakana fa isan'ireo tetikasa hoenty mampandrosin'ny firenena mandritra ny fitopim-pitantanany. Ny ainga tany amin'ilay fandaranasa UEM na ny initiative pour l'émergence de Madagascar izany fampanantenana pokaty izany ary mitohy mandrak'androany izay tsy nisy programa matipaika tao anatiny fa zavatra mitsingevana fotsiny ihany. Mizaka ny takehitra vokatry ny tsy fahaiza mitantana ny firenena amin'izao fotoana hoy ireo mpamakafaka fiainam-pirenena. Kare-pirenena mihitsy amin'izao fotoana izao mana olona goavana satria raha mahita io resaka jiro. Le raha moa mety no nahitany raha mahita fa ny jiro kosa mety nisy vaolana azy natolotra ihany satria tsika efa miroso any amin'ilay atao hoe transition énergétique zany misy tetezamita fikarakarana resaka herinaratra ao dia zavatra hita zany tsy nitrandrakintsika ny rano, tsy nitrandrakintsika ny rivotra dia maninona ihany tsika nefa tsika masoandro io ananantsika eto. Ny fanjakana zany rehefa dinianao tsy matipaika mihitsy le programme mpandrosoana zay hoetiny dia misy fiatraikany. Zao izy ity tena tonga tena microéconomique mihitsy zao izy amin'izao fotoana zao satria any amin'le vola kely miditra amin'ny tsiraray amin'izay zao voakasika satria na mipatsiakarana eny amin'ny pompy na ny ataoko hoe orinasa goavana dia manana olana daholo manoloana ny resaka herinaratra io. Ny tsy fampindrano zany dia tadio fa efa ao anaty aviretrana tanteraka izany. Ny mahafinaritra ny mpitondra no hiazakazahany amin'ireo karazana tetikasa maro samihafa fa tsy hainy ny mijery ny tena laharam-pahamehana. Ny tetikasa izay mandeha ireo dia tsy mamaly ny filana. Misy natao hoe aspiration populaire izay tsy voavaly ny fitondram-panjakana fa etaetany ny eritreretany fa mampety sy mampiavaka azy amin'ny maro no mamaika anazy fa le filana mivantana izay ilain'le vahoaka tsy voavaly. Raha mahita zany maso miara-mijery zany tsy misy tsy mileritreretana akory fa hitantsika zao amin'izao fotoana zao hoe inona daholo zavatra tsy mety rehetrarehetra hoe mahavaly ve le etaetam-bahoaka ary ireo fotodrafitrasa izay nomen'ireo manoloana zao zavatra tapatapahan'ny olo zao. Saika isan'andro dia misy grevy mikasika ny rano sy jiro tapaka. Any moa misy toerana mihitsy hoe tsy misy rano mihitsy amin'le tanàna. Tsy hisy fampandrosoana andeha eto amintsika raha ny fanazavana trany raha ny fomba fitantanan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao no jerena na mbola hitantana eo mandritra ny 5 taona azy izy ireo. Mampiseho ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fananana politika mazava momba ny fitantanana ny zava-misy ankehitriny hany ka miarendrika hatrany ny fiainam-pirenena. Ny faraiky ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao no hiatrika ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ny vahoaka malagasy eraky Madagasikara. Ny eto Antananarivo renivohitra zany ny any amin'ny faritra rehetrarehetra dia voakasika izany avokoa fa tsy ilain'ny vahoaka intsony ny fampantenana pokaty izay natao anatin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra asa no ilaina ary vokatra maharitra ny tokony apetraka ny mpanao politika rehefa manao izany fampielezan-kevitra izany fa tsy fitaka
sahala ny zava-misy tany aloha mila ampiakarina ny lenta amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara raha nambarany candidat ho ben'ny tanàna Tainera Zafinjoelina tamin'ny ity androany ity. Nera 900. Fampanantenana fotsiny ihany no azon'ireo vahoaka eny amin'ny faritra Iva rehefa fotoanany fampalezan-kevitra tahaka izao harany fitaranan'izy ireo. Tsy afaka rano ho ny faritra Iva mandritra ny nisy ataona iray. Fampanantenana sy toko fitaka hatrany no azo rehefa manao fampalezan-kevitra ny candidat iray ary tsy hita intsony rehefa lany. Nambatra ny candidat ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra fa asa no ilain'ny vahoaka malagasy fa tsy kabary sy fampanantenana pôkaty. Ka natomboka avy hatrany ny asa fisikirana ireo rakan-drano teny amin'ny faritra Andranomanalina voalohany sy ny manodidina. Le olana ohatr'izao dia resaka fomba fijery politika satria izao tsy maintsy mahalala amin'ny priorité. Izay ny antsoina hoe mpanao politika. Inona tena priorité eto Antananarivo? Ny zavatra ohatr'izao izay miteraka aretina ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy, ho an'ny mponina. Sa ny rendrarendra, aingoaingo, zavatra tsisy miala tsiny fa tsisy ilavana azy ny atao sasany. Ka zay no mahatonga an'azy miteny hoe raha ohatra atao priorité izy ity dia tena atao. Ary ny faharoa ny olana mahatonga an'izao dia tsy miara-miasa amin'ny mponina Antananarivo, ny commune Antananarivo. Ireo olona rehetra hitanareo miasa ireo amanjatony izao androany zato mahery olona mitady asa. Dia ny zavatra ohatr'izao zany tsy tokony homena orinasa dia angalana tombony be. Io koa mahatonga ny bloqué. Tsy manam-bola le commune satria ny zavatra rehetra atao lafo be daholo. Fa zao natombokintsika izy zao ampisehoana ny olona hoe azo atao no miasa miaraka amin'ny vahoaka Antananarivo izay sady tompony no mahazo asa. Matovona no nisy ilatsaka candidat amin'ny fifidianana ny olona iray ny tombontsoa ny vahoaka izany hanofa katsahana ka tsy tokony hisy ny katikaty sy nisy famitana sy fandrebirebena saim-bahoaka hitadiavana ny vatony fotsiny ihany. Tokony ampiakarina hoy ny candidat Tainera Zafinjoelina ny lentan'ny fampelezan-kevitra sy ny fanaovana politika eto amin'ny firenena. Pitsy antsika alatsinainy dia fa tsy maintsy mitondra an'ilay motopompe aty ary motopompe tsy maintsy zavatra atolotra aty ny atao fa tsy ampindramina. Dia avy eo ilay olona aviorana indray raha pitsy dia miverina ihany ilay zavatra. Izay ilay tena tsy maintsy zavatra maharitra. Dia miantso an'ireo candidat rehetra hoe rehefa tena hanao tsara dia andao atao tsara ilay propagandy fa aza mamitaka olona tsony. Fa manjary ny famitaka tsika andao akarina kely ilay niveau raha mazoto anareo. Tiany asa vady-drano ity tsy vita raha tsy fanampiana. Dia rehefa mba hanao nareo dia mba harao ilay izy hoe andao zavatra maharitra anao petraka ety. Na olany na tsy olany dia mba nahavita soa maharitra ho an'ilay tanàna. Fa ilay izy lasa ohatrany hoe ilay olona ve miala tsiny fa misy maloto anao anatin'io rano io. Dia io rano maloto io zany mahazo an'ilay zaza dia omena akanjo ve ny vahaolana. Akanjo tafiana ve ny vahaolana samy fahasalaman'ny ankizy. Leo sy tofika nisy fampanantenana pôkaty ireo vahoaka raha naneo ny heviny androany manolana ny zavatra iainan'izy ireo. Efa hita monsieur le président, efa taty izay mba nandany anazy taty izy nahazo valy be indrindra. Zay tsy fatantsony no lany izy fatan'izay zao. Nefa izy aloha la indépendant ohatr'izao no tena mety aminay olom-baovao. Karaha mba tonga mitoranao ianao dia mba jereo zay miasa koa misy 12 taona tsy miasa, misy 20 taona 30 taona tsy miasa. Fa tsy maintsy lany ianao raha ty lany tsara mihitsy ianao. Fa tena vondreo zay fa mijaly, tena mijaly. Zaza efatra zao ny anay mandoso valana ao hoany ianao dia jery anay hoe tsy maintsy mivoakan'io zay na vidy paraky. Telo maraina zay makany alarenao kely mivarotra. Tsy maintsy manitsaka an'io vao maraina tonga dia bandena. Reo zay tsy maintsy mivoaka amin'io rano tena mijaly zay. Tena fitaka nataonay tsy mila TGV tsony. Fa zay mavita ny lalana ihany no tsy dinay. Vao fitaka zay. Rapitsy dia rapitsy izy. Zay tsy mila vary, zay tsy mila loha. Ozy président Rajoelina rapitsy dia rapitsy heritaona zao tsy vita ny lalana. Androany tonga nidina ifotony nijery ny fizotry ny asa sy ny eno ny marary ny vahoaka teny Andranomanalina voalohany sy ny manodidina ny candidat ben'ny tanàna Tainera Zafinjoelina. Makasika ny fampianarana eny amin'ny sekoly ambaratonga ambony koa na ny université amin'izao fotoana izao ifarana amin'ny herinandro ambony io no tompianarana eo anivony ny faculté ny ex raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra efa hirosoana amin'ny fanadinana idirana ao anivony université ihany koa ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao andreo izay vao nahafaka ny baccalauréat tamin'ny tompianarana lasa teo ihany koa. Ny laka 900.
Amin'ny herinandro ambony no amarana ny taom-pianarana ny eny amin'ny Université n'Antananarivo raha ny fanazavana. Efa misy ihany koa fanifany manana ny fanadinana hidirana eny amin'ny université fa miankina amin'ny eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-sciences ny daty hanombohan'ny taom-pianarana manaraka indray raha ny fanazavana hatrany. Valony amin'ny ino le tona hoe rattrapage session deuxième session tsika taloha. De va vita zany zay vita tsara ny universitaire de miomana koa zay amin'ny fanaovana ny atao hoe test d'accès le hoandreo le manana baccalauréat zay amin'ny 29 30 31 octobre no mandeha zany zay test d'accès zay de zay koa sady anentanana andreo le mbola taratara rehetrarehetra hoe mety mbola tsy nandeha ty zany hoe amin'ny 29 30 31 octobre zay ny test d'accès. De aorina zay zany folo andro aorina zay izy efa mivaly de efa afaka mivonona amin'ny rentrée universitaire indray zay ny ministère moa mamaritra an'iny zany amin'izay fotoana zay. Miankina amin'ny isan'ireo mpandray anjara kosa no amaritana ny isan'ireo ankizy ho raisina eny amin'ny Université n'Antananarivo amin'ny taom-pianarana manaraka indray. Ny isan'ny ankizy ho raisina moa miankina amin'ny miankina am'le mpandray anjara io matsy ny mahasamihafany hoe test d'accès sy ny concours. Ny concours efa voafetra le isa ny test d'accès mivao fa zay moa zany misy hoe économie gestion sociologie de tsolatsaka ny any amin'ny arivo ano any raisina zany isaky le mention tri 3 mentions zany zay zavatra zay ny hoe zavatra azo lazainy mikasika izay ny tapany voalohany teto anivon'ny fampalalamba avao dia naraka doka varatra antsika dia fiondray topolasy topoka avy. Miaraka muzika Stelma ndao kivazo bobaka kokoa araroto fa promo be mividiana tolotra muzika de mahazo cadeau méga hatram 1,5 gigaoctet ikifenao ireo artista malagasy zato isanjato ela kokoa naiza misy anao safidy fotsiny zay tolotra muzika mety aminao téléchargeo ainganany appli de tsindriony /11 étoile 6 dièse. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Ny tapany faharoa tamin'ny fotoana ny fampalalamba avao toko lasy tokoa amin'izao alina izao dia mbola ananganana ohatrany anaraka izany atria amin'ny farany any amin'ny faritra atsimo atsinana ny nosiny ndraiky kosa no entsika sindakana izay tapany faharoa amin'ny fampalalamba avao izay tsy mbola mahazo mandova ny vehivavy any amin'ny faritra atsimo atsinamana ny nosiny amin'izao fotoana izao antony nitsangana ny fikambanana nitsangana fa viavy izay vondron'ireo vehivavy antainsaika amolavola lalàna entina anovana ny laharana misy eo amin'ny vady amin'ny laharany efandovana dandela minarso mita amin'ny lehilahy tsy mbola miatra amin'ireo vehivavy antesaka izay vany amin'iny faritra tsy matsinana nosina amin'izao fotoana ny lalàna mampiditra ireo vady vehivavy anaty lahatra ny fandovana antony hitsangana ny fikambanana mitsangana fa viavy iarana izy ireo mamolavola lalàna ampidirana ireo vady vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandovana any an-toerana. Fa ny tena zava-dehibe ho anay avy aty Atsimo Atsinanana zany raha eo amin'ny lafiny vehivavy no jerena dia nisy fandovana misy eo amin'ny vehivavy na raha hitapo zao rehefa hizara lova dia tsy omena ny vehivavy zavatra mbola iainanay any zany any ambanivohitra be any dia ny tena mampatahotra anatin'izany dia ekeny fiarahamonina io zavatra io ekeny be sy ny maro io zavatra io ary na zazakely mahafantatra an'izany rehefa mialehibe dia manay faharoa nohatra ny hoe mampatahotra amin'izany toe zavatra zany
dia ny vehivavy koa manaiky na ohatra anazy zao a raha atao hoe tsy omena lova ianao a dia tsy miteny a fefa izay ny zava-misy dia manaiky a mafy loatra le zavatra mahazo anay hatramin'ny vehivavy mahavita trano any amin'ny tany rainy mba hoe tany kelikely namena anazy zany dia asiny trano eo dia teoriana aty dia misy miteny hoe ianao vehivavy alay izy teo trano fa ilainay amin'izay le tany dia zavatra ohatran'izany hoe iainana dia ho normal zany. Hatreto mbola any amin'ny laharana fahavalo ny laharana misy ny vady vehivavy eo amin'ny laharany fandovana eto Madagasikara raha toa ka efa nisy ny volavolan-dalàna naroso teny anivony anteny miram-pirenena anovana io laharana misy ny vady vehivavy io ho eo amin'ny laharana faharoa na fahatelo orian'ny zanaka. Tsehivina nisy androany atrikasa fampianarana mamolavola tetikasa sy fampianarana mamaky teny sy manoratra ny arahany ireo vehivavy antesaka hoentina mamolavola lalàna mikasiky ny fampidirana ireo vady vehivavy ao Atsimo Atsinanana Nosy eo amin'ny laharany izay fandovana izay. Iarany herisetra ara-tsaina an-tsekoly avokoa ny 5 isan-jaton'ny ankizy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araky ny fanadidina ataon'ireo fikambanana tsy miankina iray miantsehatra amin'izay ady amin'ny herisetra ara-tsaina mianjady amin'ireo ankizy izay. Tandera miarasoatra. Efa mahazo vahan'inivon'ireo sekoly amin'izao fotoana ireo karazana herisetra ara-tsaina isan'izany ohatra ny fametahana anaram-bositra, ny fanaovana teny marary, ny fanaratsiana, ny fanesoana sy ny maro hafa izay tsy voaresaka firy, vitsy-pahalala kanefa misy fiantraikany goavana eo amin'ny fiainana andavanandron'ireo ankizy, indrindra eo amin'ny fianarana no teo anivony fikambanana tsy miankina omena. Antony sy ny hetsika fampahafantarana natao hoe herisetra ara-tsaina ny an-tsekoly omaly teny Mahamasina, isorohana sy iadina amin'izay herisetra ara-tsaina mianjady amin'ny ankizy any an-tsekoly izay. Ny ataoko angamba hoe paikady maharitra ahafahana miady amin'izay zavatra izay dia voalohany dia ny prévention na ny hoe fampahafantarana ny olona hoe tsy mahafantatra momba ny herisetra ara-tsaina. Ny herisetra ara-tsaina dia izay herisetra rehetrarehetra avoakan'ny teny. Ny teny zany raha teny marary dia mankarary olona anankiray mangeja anazy sy mangeja anazy tsy mampivoatra anazy tontolo misy anazy. Ny teny raha fa marary dia mitondra takaitra amina olona anankiray. Dia faharoa lehibe mila atao dia ny hoe satria efa betsaka ny olona voan'ilay izy zany dia mila izay manao paikady momba ny resaka hoe fampalalana momba ny fandrindrana araky ny fihetseham-po. Tsehivina tafiditra anatin'ny fankalazana ny fahadimy-taona ny zoron'ny fikambanana tsy miankina omena izay fikambanana miompana manokana amin'ny ady amin'ny herisetra ara-tsaina eto Madagasikara. Ity hetsika fampahafantarana natao hoe herisetra ara-tsaina an-tsekoly izay notanterahana teny Mahamasina omaly ity. Pediny kolotsaina indray kosa nafinaritra tafahoana ny tisiny manina. Io no azo amehezana ny fampisehoana ataon'ny Lalatina teny amin'ny Palais des Sports Mahamasina tamin'ity androany ity. Fotoana izay nitondrana ireo hira rehetra na afantarany be sy ny maro azy hatramin'izay ka hatramin'izao fotoana izao ankoatra ireo hira vaovao ny mpanakanto Lalatina izay efa nanambara fa nosafidiny manokana inaovana fampisehoana miavaka indray maka isan-taona eto Madagasikara. Ndeha rahantsika ny ampahany tamin'izany fampisehoana tetsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina izany.
Des années que tu places tout pas, vous n'êtes comment ni fton ni fam pala lamba vota mizo wala iso. Iso kono tan tu katanu, naka ni fam pala lamba vota ki atam di fara, met kan ni velu manda ptafa, au ni menaka tu place site, va film tu. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.